Anio Alahady 17 Septambra taona 2024 Alahady 12 manaraka ny Trinité izay natokany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara
ho an'ny sampanasa fikarohana sy fandaliana-pinoana na ny FFP, ary koa nanokanan'ny fiangonana F.J.K.M Amparibe Famonjena Alahady natokana hitondrana am-bavaka ny KATEKOMENA MIJORO, izay mbola sady banjinantsika ny loha hevitra hoe miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ho aminareo ny heriavana, ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Dia hidera sy ame voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny famakina ny Salamo 2:20, ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:20 eo am-pitsanganana no anatanterantsika izany. Amin'ny anaran'ny Tompo, hitory ny anaranao amin'ny rahalahako aho, eo amin'ny fiangonanao no hiderako anao. Ianareo izay matahotra an' Jehova, midera azy, ry taranak'i Jakoba rehetra manomeza voninahitra azy, ary matahora azy ry zanak'Israely rehetra. Fa tsy manao tsinotsinona na marikoriko ny fahorian'ny ora izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy, fa raha mitaraina aminy ireny dia miaino izy. Avy aminao no azoko manao fiderana eo amin'ny fiangonan-dehibe. Ny voadiko dia efa efaiko eo anatrehan'izay matahotra an' Jehova. Ihinana amin'ny mpandefotra ka ho voky. Hideran'i Jehova izay mitady azy. Ho velona mandrakizay ny fonareo. Amen. Alahady andro tsara, andro fitsaharana, nitsangananao ny Tompo, andronao manavotra. Eny maminay ny andro, andro fiangonana, hiderana nampamonjy sy ny vony lahitra. Masoraty ao ambona tompony didina, miasana saina tsara eto anatreana. Mbavaka tsika riavana. Midera sy mankalazanao zahay, ry Tompo Andriamanitra masina indrindra. Noho ny fitiavanao anay, dia misaotra anao zahay tamin'ny nanomezanao anay any Jesosy Kristy zanakao, ho fanavotana anay, ary noho ny aminy no mahatoy izao anay. Misaotra fa mbola notahinao ka velonay na trapamonjena, na hatratra indray ity alahady ity. Notaminao tamin'ny toerana maro samihafa nisy anay izahay tsirairay avy, ka tafavory eto hidera sy hanome voninahitra ny anaranao. Koa raha tafavory eto izay noho ny anaranao dia mangataka ny anatrehanao izao Fanompoam-pivavahana tanterana izao. Aoka ny fanahinao masina, hiasa manan-kery aminay, ahaizanay hanolotra ny tenanay ho anao, dia ahazo AIM-PANAHY vaovao tokoa izahay, hoentinay indray mamakivaky ny fiainanay ary hitombo finoana. Ka izay rehetra ataonay anie, dia hisehoany ny voninahitra ao ary hoanitra kasitrahana eo anatrehanao. Ataonay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana.
Ireo so amin'ny fotoana ny sekoly alahady sika tompo. Ry havana malalo amin'ny tompo faly miarabanareo ary indrindra koa ny sampana sekoly alahady. Ny tenin'Andriamanitra izay narantsika androany teo amin'ny Matio 5:5-7 tapany voalohany. Matio 5:5-7 tapany voalohany izay rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Mba ho tonga zanak'Andriamanitra, mba ho tonga zanaky ny rainareo ny an-danitra ianareo. Inona tokoa ny toetra tokony ananantsika mba ho tonga zanak'Andriamanitra isika? Ity misy tantara kely. Nisy mpivady teraka zanak'alahy tokana atao hoe Koto no anarany, dia nampentain'ireo iray aman-dren'ireo i Koto. Nisy fotoana nefany tsy afaka nameza nangatahany Koto ny iray aman-dreniny, dia tesitry Koto dia lasa nivoaka ny trano ary dia nanita-kevitra fa hangalatra. Rehefa nangalatra iny izy dia nisy olona nahita azy sady nafantatra azy koa olona io. Rehefa nanao fitohina ilay olona nangalarany dia nijoro vavolombelona koa ilay olona nahita azy izay nafantatra azy. Rehefa tonga tany an-trano ny pôlisy hisambotra ny Koto dia tsy tratra ny tao intsony Koto fa satria lasa nitsoaka nandositra. Dia nalahelo any Koto izany dadany dia nitolo tena tamin'ny pôlisy izy talosy nangataka hoe izany samborina sy hogadraina mba ho solony zanany. Rehefa iny Koto fa ny dadany solo azy tany am-pigadrana dia nalahelo izy dia nanenina mafy tamin'ny ditrana ary dia nanapa-kevitra fa hiova fo amin'izay ary dia lasa olom-baovao i Koto. Ny lesona azontsika tsoahina amin'izany tantara izany dia ny toetran'ny dadan'ny Koto sy Jesosy Kristy izay ny toetran'ny dadan'ny Koto izany dia tahaka ny toetran'ny Jesosy Kristy izay tokony ananantsika mba ho tonga zanak'Andriamanitra isika. Araka teny soratra masina ao Matio 5:5-7 tapany voalohany manao hoe mba ho tonga zanaky ny rainareo ny an-danitra ianareo. Inona moa izany toetran'i Jesosy Kristy tokony tahafintsika? Voalohany mila manetry tena, satria Jesosy Kristy tetỳ tany dia nampitovy ny tenany tamintsika olombelona. Faharoa tsy mamaly ratsy, nanaiky izy novonoina teo ambony hazofijaliana ny soloelokantsika. Ary fahatelo mamonjy ny olona ao anatin'ny andro sarotra, na afaka antsika tamin'ny fahotany izy mba hiaraka handova amin'ny fiainana mandrakizay. Ary fahaefatra mila mifampivavaka mandrakariva satria ambany fitahian'Andriamanitra ny fiainantsika. Ankehitriny dia angatahana mba hitsangana sampana sekoly alahady rehetra, ny mpianatra, mpampianatra, ny ray aman-dreny, iarahantsika manao ny hira 7:757. Misaotranao ry Andriamanitro fa novonjeinao izahay sy navotanao tamin'ny ranao soa ary indrindra koa namindranao fo. Ko raiso izahay ho zanakao mendrika ary mba ho vavolombelonao marina tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Natura
Izao isika dia mbola hiaraka hamaky sy hainy tenin'Andriamanitra. Izany dia hita ao amin'ny mpitoriteny. Mpitoriteny toko 19, raisina eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 17. Mpitoriteny toko 19, raisina eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 17. Hotoizana izany ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy nosoratan'i Marka. Marka toko 20, raisina eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 12. Marka toko 20, raisina eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 12. Ny vakiteny dia ho faranana ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty. Timoty voalohany toko 1, raisina eo amin'ny 5 ary mitsahatra eo amin'ny 12. Timoty voalohany toko 1, raisina eo amin'ny 5 ary mitsahatra eo amin'ny 12. Mialohan'ny hamakiana izany tenin'Andriamanitra izany dia hiaraka hivavaka isika hangataka ny fitarian'ny fanahy masina. Ry Andriamanitra iray be fitiavanao, misaotra sy mideranao hatrany izay vahoakanao, fa mbola tonga soamantsara eto amin'ny tempolinao masina. Tonga eto izahay ry Andriamanitra, hivavaka sy hanompo anao, koa hatario amin'ny alalan'ny fanahy masinao izahay, indrindra amin'izao fotoana izao izay fotoana handraisana ny teninao masina. Aoka ianao no hiteny fa izahay dia fitaovana entinao manambara izany. Ny mpanomponao izay hamaky teny ary dia atsirovany fanahinao masina, ary izahay kosa sokafo ny sofinay, indrindra fa ny fonay handray sy hankatoy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mpitoroteny hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izany rehetra izany dia efa hitako avokoa tamin'ny nampiasaky ny foko nandinika ny asa rehetra atao aty ambany masoandro. Misy andro anapahan'ny olona ny namany ka ampidirany loza aminy. Ary tamin'izany dia hitako ny ratsy fanahy nalevina ny katafiditra, fa izao nanao ny marina kosa dia lasa niala ny fitoerany masina ka noadinoana tao an-tanàna. Zava-poana koa izany. Saingy tsy tanterahana vetivety ny famaliana ny ratsy atao, dia izany no hikirizan'ny fon'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Eny, fa na dia manao ratsy injato aza ny mpanota ka ela vela ihany, dia fantatro kosa fa isoa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra, dia izay matahotra eo anatrehany. Fa tsy isoa ho an'ny ratsy fanahy, fa hitony ny alika izy, ka tsy haharitra ela, satria tsy matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Filazantsara araka ny Marka. Ary niteny taminy izy ka nanao fanoharana hoe, nisy lehilahy anankiray nanao tanim-boaloboka ka namefy azy manodidina sy niady famaizana ary nanao tilikambo ka nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany. Dia lasa nakany an-tany hafa izy ary noho ny tonga ny fotoana dia naniraka mpanompo anankiray izy akany amin'ny mpiasa tany handray amin'ny vokatry ny tanim-boaloboka. Fa ireo ny sambotra ilay mpanompo sady nikapoka azy ka nampiala azy maina. Ary izy naniraka mpanompo anankiray koa ho any amin'ny indray, fa io koa dia noratrainy ny lohany ka nalainy baraka izy. Ary naniraka anankiray koa izy, fa io kosa indray dia novonoiny ho faty. Ary maro koa no irahiny, fa ny sasany no kapohiny, ary ny sasany novonoiny ho faty. Ary mbola nanana anankiray izy, dia nijanany lahy malalana, ka noho ny farany dia naniraka azy akany aminy izy ka nanao hoe, hanaja ny zanako izy. Fa izany mpiasa tany izany niresaka hoe, ity ny mpandovo, andeha ho vonoantsika izy, dia ho antsika ny lovo. Ary rehefa nisambotra azy izy, dia nafaty azy ka namoaka azy teo ivelan'ny tamim-boaloboka. Koa ahoana no ataon'ny tompony izany tamim-boaloboka amin'izany? Ho avy izy dia andringana mpiasa tany ka omeny olon-kafa ny tamim-boaloboka. Ary tsy mbola novakianareo va izao soratra masina izao? Ny vato izay nilavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga io masitsika. Ary nitady hisambotra azy izy ireo, nefa natahotra ny vahoaka izy, satria fantany fa ny tenany no lazainy tamin'izany fanoharana izany, dia nandao an'i Jesosy ny olona ka lasa. Epistily voalohany Timoty.
Fa ny antony dia dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy ny fieritreretana tsara ary ny finoana tsy mihatsara velatsia izay niviliany sasany ka nanio amin'ny tarifona izy dia olona izay teo ho mpampiana-dalàna kanefa tsy fantany akory izay lazainy na izay tompony nefa fantatsika fa tsara ny lalàna raha entin'ny olona arak'izay antony ka fantany fa tsy ny olona marina ny nanaovana ny lalàna fa ny mpandika lalàna sy ny maditra dia ny tsy matahotra an'Andriamanitra sy ny mpanota ny olona tsy manaja izay masina sy olona vetaveta ny mpamony ray sy mpamony reny ny mpamony olona ny mpijangajanga ny sodomita ny mpangalatr'olona ny mpandainga ny mpianitsi-to ary na inona manohitra amin'ny fampianarana tsy misy kilema araka ny filazantsara ny voninahitr'Andriamanitra finaritra izay natolotra ao adidiko. Amen. Ray masonao anomasinany hafamarina tenao famarina. Tanteraka ny hira. Anatin'ny loha hevitra hoe miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra isika. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Ny teny angalantsika ny afatra amin'ity maraina ity dia izay voasoratra ao amin'ny boky mpitoroteny. Mpitoroteny toko 9 koraisitsika amin'izany ny 12 sy ny 17 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Eny fa na dia manao ratsy injato aza ny mpanota ka ela velona ihany dia fantatro kosa fa isoa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatrehany. Fa tsy soa ho an'ny ratsy fanahy fa ho toy ny aloka izy ka tsy haharitra ela satria tsy matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Ny mpanoratra ny boky mpitoroteny dia misaritra ny sain'ny mpamaky fa ny fahendren'ny olona dia miankina amin'ny zava-tsoa ny tany izay inono fa miteraka fifaliana sy faharavoravona eo amin'ny fiainany. Kanefa dia zava-poana ihany izany. Mila mitodika sy miverina amin'Andriamanitra ny olona. Ho an'ny mpandinika dia toe-javatra ny aina amin'ny mpanoratra izany amin'ny maha-olombelona no famandra azy ka na tsy ary tena ho voafitaka mafy tokoa izy satria tsapany fa aloka sy tsinotsinony izay rehetra ety ambany masoandro. Ny filazana izany dia entina indrindra hisarihana ny saintsika aizantsika manavaka izay avy amin'Andriamanitra marina sy ny tsy avy aminy. Ary izany mihitsy ilay safidy apetrak'Andriamanitra amintsika olombelona ka hitarihana amin'ny fiangonana indrindra ho anareo KATEKOMENA amin'ity anio ity. Inona tokoa moa no zava-misy ankehitriny? Manao ahoana ny fitondran-tenan'ny olona? Inona no mahamaika azy? Mazava be tao lasandro be lohataona fa ny olona dia tsy mihevitra afa-tsy izay hahatonga ny fiainany ho tsaratsara hatrany. Mitady izay fomba rehetra hanatsarana azy, izay heveriny fa
atonga lafatra n'izany fiainana izany. Satria nahoana? Satria tsy mijery na mijery mandrakariva ny maha-olombelona azy izy, ny fiainany andavanandrony, ny hohaniny, ny hotafiny sy ny sisa sy ny sisa. Sofa teo ny tenin'Andriamanitra misarika misintona ny sain'ny olona. Eny fa na dia manao ratsy sinjato aza ny mpanota ka ela velona ihany, dia fantatro kosa fa isoa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra. Zavatra roa no tiako hisintonana ny saintsika mba hareto. Voalohany, tsy misy mahalala ny fotoam-pitsaran'Andriamanitra. Tsy misy mahalala ny fotoam-pitsaran'Andriamanitra. Ary ny faharoa, ny tahotra an'Andriamanitra no mitondra ny olona ho amin'ny fahavelomana. Ny tahotra an'Andriamanitra no mitondra ny olona ho amin'ny fahavelomana. Tsy misy mahalala ny fotoam-pitsaran'Andriamanitra, fa mila mivonona sy miomana mandrakariva isika. Raha mandinika tokoa isika dia mahita fa misy tokoa ny olona no minitsy te halala izany andro izany, ka mahatonga azy ireny anaonao foana. Voalohany amin'izany dia vokatry ny fitiavan-tena izay miteraka faharatsiana ao anatiny, satria takona mpaniratsira izay mety ho fahavoazana hiatra aminy fa toa mahazo vahana amin'ny filibana azy ka manaroatra arak'izay azo atao. Inona moa tsy zava-miseho amin'izao andro ankehitriny izao? Tsy mifampitsindry intsony ny olona fa samy maka ho azy. Aoka izay atao izay azoana fahefana sy voninahitra, vola mankarena amin'ny fomba rehetra, na dia haningotra ny ain'ny sakay zaza, ka mahazo vahana ny halatra, ny von'olona, ny fitsangajangana amin'ny endriny rehetra. Ka mila ho alaim-panahy ny mpino satria toa miafina, tsy tazana, ary toa tsy hita izay andraikitra sy fiasan'Andriamanitra manoloana izany toe-javatra izany. Fa izao dia saika nibolisatra ny tongotro, saika solafaka ny diako raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Hitantsika ao amin'ny Salamo 7:70 zany ny andininy voalohany, ny andininy faharoa sy fahatelo. Manao an'Andriamanitra ho tsy misy izao tontolo izao, ka tsy taitra ary tsy miraika fa manohitra ny fitondran-tena ratsiny izay mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Eto dia mazava ny voalazan'ny soratra masina fa izy tokoa izany fitsarana izany, na dia mbola tsy miseho aza sy tsy hita eo amin'izao fiainana ankehitriny izao. Ka hoy izy hoe mila mivonona izao sy ianao. Manamafy izany ny filazantsara araka amin'ny marika novakiana tamintsika teo, ny amin'ilay ratsy fanahy nanofa ny tanim-boaloboka ka namono ireo rehetra izay manelingelona azy mba hahazonya ilay tany. Eny, hatramin'ny mpandova ilay tany dia vonony avokoa. Fa rehefa tonga kosa ny tompo-tany dia nandringana azy. Jesosy, ilay vato izay nolavo ny mpanao trano, dia izy no tonga, dia izy no efa natao fehizoro. Tena jamba tanteraka ny ratsy fanahy, ka toa manararoatra sy mihevitra fa tsy ho faty ka dia milona hatrany amin'ny ratsy fanaony. Matoky tena ka mihevitra ny ho ela velona hatrany satria mety izay rehetra atao. Izao tokoa ny voalaza eo amin'ny toko 7:120. Izao rehetra izao dia efa hitako tamin'ny androko mandalo foana, misy marina maty amin'ny hamarinany, ary misy meloka ela velona amin'ny ara-tsiny. Mitodika aminareo KATEKOMENA manokana, nisafidy ny anara-diny tompo ianareo, tsy niterena, tsy nivozonana, fa ny tsitrapo. Koa
aza mety voarebirebony akangatsara soratra e ka manary ny akota mahantrano zany fitentsika malagasy zany a maro ny fampianaran-diso voizina amin'izao fotoana izao ko aza mora sodoky fa ny fitiavan-tena dia misarika ny olona anamary-tena mandrakariva tsy mijery ny ho avy fa ny an'io aloha ka mahatonga ny fanamariana tena ary izay ny voka-dratsy faharoa dia ny fanamariana tena izay misintona antsika hiverin-dalana indray izao ny tenin'ny révérend Joe Wright tamin'ny fotoam-panokafana ny fivorian'ny Sénat izay nitarihany tany États-Unis tamin'ny 17 janoary 1970 tantara marina zany a hoy izy voalohany isika namadika ny tsinotsinona isika namadika ho tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra na tsy nandray azy ho teny fiainana dia lazaitsika fa samy manana ny fisainany olona ka malalaka amin'izay tiany misy tolérance be zany faharoa isika dia fatra-panambaka ny mahantra dia lazaitsika fa mila rarotina ny vanim-potoana rehetra saisir les occasions fahatelo isika nankatony fanalan-jaza dia lazaitsika fa malalaka ny safidiny tsirairay fa efatra farany isika manao fanararota-pahefana dia lazaitsika fa izany ny politika santionany ihany tamin'ny teny izay netiny ireo porofo mitohaka amin'ny tendany ny amin'ny fanamariana tenan'ny olona ireo voalaza ireo fa ahoana ozy ny soratra masina eo amin'ny Isaia 5:20 lozan'izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina izay manao ny mangidy ho mamy ary ny mamy ho mangidy manana ny fotoanany Andriamanitra ary izany fahanginan'Andriamanitra izany tsy midika velively ho fanekeny ny tsirariny sy ny tsinitsiny ateraky ny faharatsiana eo amin'ny fiarahamonina manome malalaka ny olona izy manome azy ny safidy misy fotoana ny zavatra rehetra miliba manao an'Andriamanitra ho tsy misy ny sasany fa izao tsy fantany fa tsy maintsy ho tonga ny fotoan'Andriamanitra fantatsika tsara ny fanoharana nataon'ny Tompo mikasika ireo virjiny 5 adala ao amin'ny Mateo 5:20 fa raha mbola lasa ny vidy solika fitaiza ireo virjiny 5 zany dia tonga ny mpapakatra ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady ary tena rindrina ny varavarana tara-tany velany zany ireo virjiny 5 adala toy ny fiteny hoe taitra ny olona tsy mba taitra ka taitra rery vao mamaky takotra aza mba tratra farany ihany tsy misy afaka hanome na ilaza ny fotoam-pitsaran'Andriamanitra tokoa isika na iza ary izany no ilazana fa mila fiomanana izany ary ao anatin'izany dia ny tahotra an'Andriamanitra ny tahotra an'Andriamanitra no mitondra ny olona ho amin'ny fahavelomana voalohany amin'izany dia mila mahafantatra ny fahadisoany ny olona eo anatrehan'Andriamanitra mila mandiny tena ny olona tsy afaka manatona an'Andriamanitra ny olona raha tsy miaika ny fahotany ny fahadisoany koa afantaro ary ekeo ny fahalemenao ny ady mipino dia tsy ady amin'ny ho famandraha ka mila mitandrina isika tsy ho tafiditra amin'ny fomba fiadiny izao tontolo izao Jesosy Kristy irery ihany no azonao ianteherana andresenao ny mety hevipetsy ny satana rehetra
ka azotsika fandresena eo amin'ny fiainana. Fa izay mieno an'Andriamanitra hitoetra tsy manana ahy, eny andro fahizay izy ka tsy hatahotra ny ratsy. Obolana toko voalohany 7:7. Fa ny faharoa dia izao: ny tahotra an'Andriamanitra dia manova olona ka mitondra azy ho amin'ny fahendrena, ary ny olon-kendry dia mijery lavitra ka mitsatsaka mandrakariva ny fanjakan'Andriamanitra. Ho ahy, ho anao, ary indrindra antso atao aminareo KATEKOMENA izany. Zavatra roa ihany netiko amintsika raha te hikatsaka marina ny fanjakan'Andriamanitra isika. Voalohany, mila manadio tena ny olona, conscience. Tsy misy kristianina afaka mandroso raha mbola misy zavatra manelingelina azy ao an-tsainy ao, misy tsy milamina. Faharoa, mila fiovam-po ny olona. Mety ho madio saina izy, tsy misy manelingelina azy, fa ilay toetra fototra izay miafina ao am-po, ary mety tsy ho tsapantsika akory aza, nefa miariary eo anatrehan'Andriamanitra, satria dia ao ihany ilay fizahozahoana, fiheveran-tena ho zavatra, ny ampodisy toerana, ny fanindrina ny anan-javatra amin'ny opapana, tsy araky ny tokony ho izy, fahatezeran-dava. Fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay marina eo imason'Andriamanitra. Jakoba 1:2. Ny fikatsahana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanekena azy amin'ny fankatoavana ny didiny, ary izany no voalaza eo amin'ny perikopany voavy vakina tamintsika teo, Timoty 1:2 manao hoe amin'ny aran'ny Tompo: fa ny antony didy dia fitiavana amin'ny fo madio sy ny fieritreretana tsara, ary ny finoana tsy mety tsara velatsy. Fa ny fahatelo dia izao: tsy misy marina izany tahotra an'Andriamanitra izany, dia izy mihitsy, Andriamanitra mihitsy zany, no mandray an-tanana ny hoavin'ny olona izay matahotra azy. Andriamanitra no mandray an-tanana ny hoavin'ny olona izay matahotra azy. Ny tanan'Andriamanitra no manova ny ao anatintsika ao, eny any amin'izay lalina indrindra, ny eritreritra, ny fisainana, ny mety ho fomba hitsarana zavatra ary, sy ny olona koa. Andriamanitra irery ihany no mahalala ny fandrosoana izany. Izy io no mijery ny fandrosoana izany tahotra izany, mandritry ny fiainako, ny fiainanao manontolo. Tsy misy miafina aminy, na dia kely akory aza. Ary tsy ny ao anaty ihany fa mamboatra ny ety ivelany koa izy. Manohana antsika ao anatin'izany fitombontsika izany izy, ka azotsika mijoro mahitsy tsara, manoloana ny zavatsarotra rehetra. Mizaha toetrantsika koa nefa izy, ao ireo mamelombelona ny fanantenana, nefa koa tsy ho adino, fa ao koa ireo mahakivy sy mahaketraka. Izany ny fiainany zanak'olombelona, ary tsy afa-miala amin'izany isika kristianina, isika mpino. Apetrao ary meteza ho tantanan'Andriamanitra ny fiainanao, satria fataro fa famindram-po mandrakariva no tolony ianao. Mazava ny afatra hitantsika eo amin'ny 9:9, fa samy manana fotoany sy ny fitsarana azy avy ny hevitra rehetra, satria efa be ny heloko ny olona. Eto am-pamaranana dia izao ny teny fampieritriretana omenantsika. Ho an'ny mpiadina manala fanadinana dia
roa andro ihany no tena misongadina amin'izany. Voalohany ny fiatrehana ireo taranja, fa ny faharoa dia ny valim-panadinana. Ny fotoana omena Andriamanitra ny tsirairay eto ambonin'ny tany dia mifandraika amin'izany andro voalohany izany. Fa ny andro faharoa kosa izay tsy azo ivalozana nefa tsy azo idifirana koa dia ny fitsaran'Andriamanitra. Ny ratsy fanahy noho ny tsy fahatongava-tsainy dia manararoatra manao ny ratsy hatrany fanaony noho ny tsy fisiany dito fanamelohana miatra avy hatrany satria mbola ao anatin'ny andro voalohany. Fa isika ary koa miandry ny figadonany ny andro farany dia ho tampoko aminy izany andro izany. Fa ny endry kosa izay efa nandray ny fampianarana avy amin'i Jesosy Kristy dia afaka manavaka tsara ny zavatra rehetra. Mandiha ny andro voalohany isika izao ka anao ny mihevitra ny lalana mahamety anao. Misy hira manao hoe raha tonga ny andro hitsarana anao amin'izay fotoan'izay efa ampy ve izay nafafinao mba ho voamendrika tokoa, ary efa totosa ve ny anjaranao tsy hanameloka anao ratsizay. Ampy izay ny fihetsaram-belatsia afafazo izay voamendrika. Misy andraikitra sy adidy miandry aisy ianao izay mitonina ho kristianina, mpanaradian'i Kristy, dia ny manambara amin'ny olona rehetra ny fahalebiazana izany fatahorana an'Andriamanitra izany. Fa isoa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra. Mety hatra amin'ny olona matahotra an'Andriamanitra ny fanenjehana, fa tsy misy olona afaka hanasaraka azy amin'ny fitiavan'i Kristy. Andriamanitra no atahory ary ny didiny ny tandremo, fa izany ny tokony ataon'ny olona, fa ny atao rehetra dia ho entin'Andriamanitra ho fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Havana, retsika teo ny tenin'Andriamanitra. Tsy nahatanteraka izany anefa isika, koa andeha hifona sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra isika, hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay ao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Misaotra anao zahay noho ny afatra izay natolotra ao anay ka nitaomanao anay fa tsy misy mahalala no fotoam-pitsaranao Andriamanitra. Ary ny fatahorana anao Andriamanitra no mampandroso ny olona sy mitondra azy ho amin'ny fahendrena. Fa tianao izahay hiaina sy hivelona amin'ny toe-panahy araka anao mandra-pialanay eto an-tany. Raha mijery ny fiainanay anefa izahay dia mahatsiaro menatra tokoa satria tsy nahatanteraka ny teninao, ka tsy mivelona amin'ny fitiavana, fa mbola anjakany ny fitiavam-bola ny fiainanay. Eo ihany koa ny fahotanay sy ny toetranay tsy araka ny sitraponao. Koa mifona aminao izahay,
mba mamela reny elokay, mamindra fo aminay. Angatanay zany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy efa nisolo ny elokay teo amin'ny hazo fijaliana. Amen. Hoanao izay mibebaka marina tokoa teo anatrehan'ny Tompo, raiso amin'ny fifaliana sy fanantenana eo am-pitsanganana ary ny teny famelan-keloka atolony anao tsangana isika. Mihaino ary taranak'i Jakoba sy izay sisa rehetra amin'ny taranak'Israely, izay nobabena hatrany an-kibo sy nentina hatrany am-bohoka, na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy ny volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao no nanao, ka izao no hitrotro. Eny, izao no hitondra sy hanafaka. Aleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Isaiko ampelantananao, ny foko efa tsy ahitsony, Dia natateraka ny Fanekem-pinoana laharana fahaefatra isika. Manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika, dia araka ny tseniny Jaona mpanao batisa hoe
indro ny zanak'andrin'andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. sy araka ny teny nataony Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay. sy araka ny teny nataony Natanaela hoe Rabo, ianao ny zanak'andriamanitra, ianao ny mpanjaka Israely. sy araka ny teny nataony Samaritana hoe tena nainona ndre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamono izao tontolo izao. sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'andriamanitra velona, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitro. Amen. Petraka isika. Raha mbola tsy vonona ny R.F.F dia mangataka ny tompona andraikitry ny fiangonana isika hiroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana. Alohan'izany nanaovan'ny KATEKOMENA ny tatitra. Ny tongotray efa mijoro anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema dia anao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Salamo 2:20 ny 2:1 sy ny 3. Mbola mampitomboana amintsika ny fahasoavana sy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tomponsika. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao fotoana izao ahafahana mankalaza ny herinandro bokatry ny KATEKOMENA. Noho ny fitahiny an-trano dia mbola afaka nianatra izahay KATEKOMENA andiany mijoro. Raha na dia teo aza na ny tsakatsakana samihafa dia mbola afaka nanohy an-trano ny fianarana izahay. Isaoranay ihany koa ny mpitandrina sy ny mpampianatra rehetra fa raha tsy teo izy ireo dia tsy tontosa ny fianaranay. Apetrakay eo am-pelatan'Andriamanitra trano ny toy ny fianarana rehetra ka ho tanteraka soamantsara ny fandraisana anay ho mpiray latabatra amin'ny tompo. Ho an'Andriamanitra ireranany ny voninahitra. Ny lalan'ny fahamarinana no teo ambavany, ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amin'ny molony. Tamin'ny fiadanana sy ny fahitsiana no niarahany nandeha tamiko, ary maro no nampialany tamin'ny eloka. Malaki 2:2-5. Izany teny soratra masina izany indray ry havana no ifampiarabantsika amin'ny anaran'ny tompo, ary ifanentanantsika hatrany mba hiasantsika amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Miaraba manokana nareo KATEKOMENA mijoro na hatratra ity andro anio ity ho aminareo hatrany eny ny fiadanan'ny tompo. Indreto raha ireo tsara ho fantatra ampafantarina atsika. Taratasy avy any ivelany, avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana. Ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy tompo lohan'ny fiangonana. Ny biraon'ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana izay nivory ny alakamisy 17 Aogositra dia mampita amintsika rehetra izao fandaminana vaovao izao noho ny amehana ara-pahasalamana. Araka ny efa fantatsika dia feno 15 taona ny synodam-paritany amin'ity taona 2024. Koa ny fanokafana izany noho ny amehana ara-pahasalamana voatsy teo aloha dia ho tanterahana isam-paritra ny sabotsy 10 Oktobra amin'ny 7 sasany ny fanokafana izany ka ny faritra Tsinanana
dia amin'ny F.J.K.M Ambotomita Betela. Antsoina anatrika izany ny mpitandrina, ny katekista délégué, ny taletsekoly ary ny solotena isam-piangonana. Ny fananganana ny trano fiangonana vaovao kely vao synodam-paritany 7 sy ny famitana ny ivitoerana ao Ambohibao no tsangambato amin'izany. Dia manantena ny fahatongavantsika ho voninahitran'Andriamanitra. Toy ny isan-taona dia manatanteraka ny fivoriam-be ny synodam-paritany ny volana Oktobra. Homarintsika amin'ny endrika manokana izany ny Alahady 12 Oktobra ka any amin'ny isam-pitandremana no tanterahana azy. Fandarana iombonana no tanterahana anehoana ny firaisapo toy ny manatrika fivoriam-be ihany. Rakitra roa no atao ka atolotra manontolo ny synodam-paritany izany. Isy ihany koa ny valopy toy ny mahazatra izay ho zaraina amin'ny isam-piangonana ka anentanana ny kristianina ny vomiera ary ny sampana handray anjara amin'izany. Izay voangona dia arotsaka feno amin'ny synodam-paritany. Avy amin'ny synodam-paritany ihany ho an'ny fitandremana ary ny sampana. Ilazana ianareo fitandremana, ny sampanasa, ny fikambanana, izay manampaniriana anatanteraka jobilina fankalazana amin'ny taona 2024 ka iarahana amin'ny synodam-paritany reniny mba handefa ny fandaharam-potoana rehetra alohan'ny 13 Oktobra. Isy ny fanamarinam-paharaisana na transmission ny amin'izany. Dia entanina riavana ianareo sampana izay manampaniriana ny anatanteraka fankalazana mba handefa ny datin'andro aty amin'ny fiangonana ahafahana mandefa izany miaraka any anivon'ny synodam-paritany. Toy izao kosa ny raharaha eto an-toerana. Misaotra an'Andriamanitra isika fa ankehitriny dia efa mahatratra 400 no afaka miara-manatrika izao fanompoam-pivavahana izao. Hiezaka hatrany ihany kosa nefa isika hanaja ireo fepetraka-pahasalamana izay napetraka ho fitsinjovana ny fahasalamana, toy ny tsy maintsy hanasana tanana amin'ny rano sy ny savony eo am-pidirana, ny fanaovana arivava sy orona ary ny fanajana ny elanelana 2 metatra. Mbola entanina hatrany ihany koa isika hisoratra anarana ao am-pandrarà ny amin'ny fanarahana izany fanompoam-pivavahana izany. Ny fanompoam-pivavahana moa araka ny fandaminana vaovao dia fidirana indroa isan'Alahady, ka ny fidirana voalohany dia amin'ny 7 maraina, ny fidirana faharoa kosa dia amin'ny 10 ora. Dia aoka isika riavana azoto amin'ny fanatrehana ny iray amin'ireo fanompoam-pivavahana ireo araka izay mety amintsika. Anio Alahady 17 Septambra dia natokantsika eto amin'ny fitandremana hitondrana AM-BAVAKA ireo KATEKOMENA mijoro, izay ho raisina ho isan'ny mpandray ny fanasan'ny tompo amin'ny fandraisana volana Novambra. Anio ihany koa isika no anatanteraka ny fahalalana soratra masina. Ao arian'izao rarahan'ny fiangonana izao dia isolotena fa amin'ny VAOMIERAN'NY AIM-PANAHY hitondra fanazavana ho antsika. Ny rakitra anio ny rakitra voalohany ho an'ny fiainan'ny fiangonana ary ny rakitra faharoa kosa dia hanohanantsika ny KATEKOMENA. Mianatra ny KATEKOMENA ny tolakandro. Ny lesona amin'izany dia ny franc-maçonnerie. Ireo fotoana amin'ny herinandro: sabotsy maraina maraim-bavao. Mitohy hatrany ny famakiantsika ny filazantsara ny jaune. Mitohy hatrany ihany koa ny fanatanterahana ny rojom-bavaka isan'andro. Amin'ny Alahady heriny anio, Alahady voalohany amin'ny volana Oktobra, araka ny efa mahazatra antsika eto amin'ny fitandremana moa, dia io Alahady io no atokantsika hitondrana AM-BAVAKA ny mpitandrina mivady sy ny ankohonany. Efa misy riavana ny fandaminana izay nalefa any amintsika rafitra ny amin'ny fanatanterahana ny fandraisan-tanana ny mpitandrina, koa aoka isika samy hanaja izany. Ny rakitra voalohany mandritra io fotoana io dia atolontsika manontolo ho an'ny mpitandrina. Toy izao kosa ny toetry ny vola tamin'ny herinandro. Rakitra voalohany sy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo 706 300 ariary. Rakitra faharoa fiarah-miasa amin'ny dorcas sy ny sampana tany-ketsa 490 800. Adidy 400 000 ariary. Rakim-pisaorana sy voady 160 000 ariary. Fararakitra avy amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy Radody Pauline 100 000 ariary. Avy amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy Ramino Arsoa Parfait-Aimé 100 000 ariary. Avy amin'ny fianakavian'ny tompoko lara Kotomalala Jean Ernest 20 000 ariary. Ireo rehetra ireo dia mitambatra ho 1 977 100 ariary. Filazana manjo. Ho an'ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana F.J.K.M Amparibe Famonjena, ny firaisan'ny diakônina sy ny olona, VAOMIERAN'NY AIM-PANAHY, ny sampana fifoazana, ny sampana Sekoly Alahady, ny atoko Hira sy ny Famonjena, ny sampana mpiangaly-javamaneno ary ny sampana tany-ketsa. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, no ampandrenesana ianareo fa ny ava-malalanay
Radaody Vaosolopôlina, mpiandry, mpampianatra misotro ronono, dia natsony ray ody any aminy tamin'ny alatsinainy 20 septambra rehefa nyvahiny 27 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Rabiaza Maolery Lanto Lea mianadahavy ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia nentina niala tao amin'ny trano ny tao Andravoahangy tamin'ny Alarobia 13 septambra. Nentina nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra teto amin'ny F.J.K.M Amparibe Famonjena talohany nametrahana azy teny amin'ny fasandrazany teny Nambiaty lazaina. Ny famangin'ny fiangonana izany fianakaviana donany manjo izany dia efa totosa. Fiantsoana fanambadiana. Ramatoa Ranay Voarivelo Clémentine, Andriamatoa Ramaro Mandray Naina mivady, Andriamatoa Rabefaritra Jean de Dieu mivady, dia mampandre ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny sy ny zanany, Ramaro Mandray Tojo sy Rabefaritra Domoina. Izany dia ho tanterahana eto amin'ny F.J.K.M Amparibe Famonjena ny Asabotsy 10 oktobra amin'ny 10 maraina. Izao no fiantsoana faharoa. Toy izao kosa ny taratasy avy amin'ny sampana. Avy amin'ny sampana Sekoly Alahady. Anatanteraka fampiofanana sy fisontonana ny mpampianatra Sekoly Alahady ho fiomanana amin'ny taom-pianarana 24 sy 12. Izany dia ho tanterahana ny Asabotsy 14 oktobra eny Manjaka Ilafy. Antsoina hanatrika an'izany ny mpampianatra Sekoly Alahady rehetra sy izay manolo tena ho mpampianatra Sekoly Alahady. Fandraisana anjara dia 2,000 ariary ary ny farafisoratana anarana dia ny 17 oktobra. Ny fampianarana Sekoly Alahady kosa dia hanomboka ny Alahady 12 oktobra amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 ho an'ny K1 ka hatramin'ny K5 ary ny Alahady 12 oktobra kosa ny K6 ka hatramin'ny 10. Ary farany ry havana, misy ny mpianakavin'ny finoana izay manatanteraka rakim-pisaorana sy voady. Misaorany Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Salamo 7:1. Mpianakavin'ny finoana iray manolotra rakim-pisaorana entina mpandrosoana ny asan'ny fiangonana. Mangataka vavaka amin'ny fiangonana fa misedra olana mafy ho voninahitra Andriamanitra. Izany dia mangataka ny hira 777:4 izay ho tanterahantsika mandritra ny fanatazana ny rakitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Finaritra ry Amparibe Famonjena, mahatahiry ny finoana, mifankaty ary miasa amin'ny fahazotoana. Tsoretona ny tenako, isolo tena ny VAOMIERAN'NY AM-PANAHY, anentana antsika rehetra amin'ny fanatanterahana amin'ny fahalalana ny soratra masina. Hoy ny teny soratra masina amin'ny Salamo 7:130 manao hoe: omeo fahalalana mba hitandrina ny lalànao, eny hitandrina azy amin'ny foko rehetra ao. Izany teny izany no entintsika indray hanorenana ny fahalalana soratra masina amin'ity taona 2024 ity. Araka ny efa fanentanana natao teo aloha dia amafisina ihany hoe atao entimody ny fahalalana ny soratra masina amin'ity taona 2024 ity. Efa noezahana nozaraina tamintsika mianakavy izany talohan'ny Fanompoam-pivavahana teo, kanefa mbola tianay no manentana anareo tsirairay avy raha mbola nisy naray izany na te hitondran'izany ho an'ireo fianakaviantsika any tokantrano dia mbola afaka manantona anay VAOMIERAN'NY AM-PANAHY ianareo makandro laza adiny. Inona no tsara ho fantatra amin'ny fanatanterahana izany fahalalana soratra masina izany? Azontsika raisina araka ny lazaina teo aminay VAOMIERAN'NY AM-PANAHY antaratasy izany, ohatran'izay hitanareo tamin'ny maraina teo ireo fahalalana soratra masina ireo. Kanefa ihany koa an'ireo olona izay tsy manatrika eto ankoatran'izay hitondranareo an'izany dia afaka alainareo ao anatin'ny page Facebook ny fiangonana na page Facebook ny VAOMIERAN'NY AM-PANAHY manomboka ny eo arivo. Izay ny fangalana ny fahalalana soratra masina. Roviana ny amerianantsika azy. Farafatarany amin'ny herin'ny androany Alahady 4 oktobra no amerianantsika anazy ny fomba famerenana anazy dia ohatran'ny nangalantsika azy na averina taratasy aty aminay VAOMIERAN'NY AM-PANAHY na averina amin'ny page Facebook ny VAOMIERAN'NY AM-PANAHY amin'ny afatra miafina na MP hozy izytsika na averina amin'ny mail amin'ny VAOMIERAN'NY AM-PANAHY. Misy fomba maromaro ohatr'izay zany ahafahantsika mamerina ny fahalalana soratra masina. Inona no zavatra angatahana amintsika
manokana fotoana vitsy dia vitsy satria araka nijerena sy hitanareo tena eo amin'ny fanontaniana eo amin'ny folo no napetraka ho antsika manodidina folo eo ary rehefa noezahana no anaovana n'izany mora fa ny fanentanana ho antsika dia ny fanatanterahana azy ary mba tsy ho adino ilay taratasy mamerana azy aty aminay amin'ny lahady herina anio. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Dia anavao ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra isika ry havana amin'ny alalan'ny rakitra sy ny fanomezana. Tsaroa fa izay mamehan'ny fo no sitrak'Andriamanitra. Ritsangantsika ry havan'olitra izao rakitra sy fanomezana izao.
Vavaka isika ry havana. Isaotranao mandrakarivo izay ry Tompo Andriamanitra io, ary ataonay hatrandro izany satria mendrika ho anao. Fa rehefa mandinika ny fiainanay izahay, na ny minitra na ny segondra, dia ny fahasoavanao no mbola matoy izao anay. Dia indreto izay Tompo izay voavina indray ny afatrao, ny teninao, sy sakafom-panahy natolotrao, nampahafantaranao anay fa tsy misy mahalala ny fitaom-pitsaranao Andriamanitra, fa ny any entananao anay kosa dia mba niomana hatrany. Ary ny taotranao Andriamanitra no mitondra ny olona amin'ny fahavelomana, ary dia entananao izay mba hiaiky ny fahalemenay mba ho ampahirizonao. Dia indreto izay Tompo, avy nanavao ihany koa ny fanoloranay ny tenanay tamin'ny alalan'ny marika hita maso, dia ny vola sy arena fananana avy aminao natolotra ho tantaninay, entinay nasoavana ny fiainanay, ary izany nanombinanay ankehitriny, mba hoentina hampandrosoana ny asanao ary anehoanay ny fanavaozanay ny fanoloranay ny tenanay. Tompo, no hamafisinay tamin'ny alalan'izany ny hira izay niarahanay nanandratra teo, ka raiso fa fanoloran-tena ataonay amin'ny fo feno fitiavana ary amin'ny fandavan-tena lehibe. Ady izany indrindra Tompo ny tondranay am-bavaka ny fiangonana, ny mpitondra fiangonana, ny mpitory filazantsara rehetra ary tobo-masina samihafa. Apetraka Feon-javamaneno ireny, fo fampandrosoana sy fanotariny ambaindainy ny fanjakanao. Ka raiso ny vavaka sy asandratray Tompo, ho any ireny mba halavorary ny asa sy ny adidy amanandraikitra sy sahaniny. Mivavaka aminao izay Tompo, fantatrao fa amin'ny ity taona ity dia feno 520 taona, ary ankalaza n'izany jobily izany nisy nodam-paritany Antananarivo Andrefana. Ametraka izany eo am-pelatananao izay Tompo mba ho tanteraka, mba ho lavorary, ary mba ho totosa araka ny be indrindra fonao amin'izay fanandaminana azy eny raha sitrakao izany. Ary fantatrao koa Tompo fa anino ny zaraina ny laza adina momba ny fahalalana ny soratra masina izay tanterahanyity fitandrimana misy anay ity. Fantatrao fa fiaina ny fiangonana izany Tompo, ka io aza ny fahasarotany izao zava-misy iainanay eto amin'ity tany fandalovana ity izao, dia tsy mba natao latsaka kosa izany, fa natao vaindondra araka no toto-saina, dia apetraka eo am-pelatananao ny fandraisa ny vahoakanao anjarany amin'izany, satria sady mampitombo ny finoana izany, ary mampitombo ihany koa ny fahalalànay, ny teninao,
mba ho fampaherezana anay ka afantaranay ny sitraponao. Dia tsaroanay manokana miaraka amin'izany koa tompo ao ny katekomena mijoro, ireo mpanomponao izay nanolo-tena ka hiomana ho piray latabatra aminao. Volana vitsy isa tompo dia higadony izany, adindreo nanokana ny fiangonana fotoana izy ireo mba ametrahana azy eo am-pelatananao ka tsy hisy latsaka an-dalana fa mba samy hatateraka izay efa nanolorany tena no anao Kristy amin'izay efa nandraisanao azy raha teo. Ampetraka ifeno am-pelatananao ny fiomanany ny amin'izany fianarana sy ny fiombonana ary ny hiraisana latabatra aminao izany. Ianao tompo no hitatana azy ireo, hivimbina azy ireo ary hiaro azy ireo amin'ilay ratsy. Toy izany koa ny atserovanay tompo ao ny sampanasa fikaroana sy fandaliana-pinoana izay nanokana ny F.J.K.M fotoana mba hitondrana am-bavaka, izany asanao makadiry atao anatin'ity fiangonana misy anay ity izany. Apetraka ifeno am-pelatananao ny tompona andraikitra rehetra, ny asa sy ny andraikitra ary ny raharaha izay tanany mba samy ho vita sy ho lavorary ary androso hatrany hatrany. Vavaka aminao izay tompo ao ho an'ity firenena ity. Fantatra ao tompo fa ao anatin'ny fotoana mbola hamiana ara-pahasalamana izahay. Ianao ny jery, ianao ny tsimbona, ianao nanome fahendrena ny mpitondro sy ny vahoaka entina mba hirindra ny zavatra rehetra ka mba hisy hahatsapanay fa rehefa miasa ianao Andriamanitra tsy hisy asakan'izany. Ka hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatraty amin'ny manana fahefana aty amin'ny fokotany sy ny vahoaka entina rehetra dia hifanome tanana ka handroso ho amin'ny fahatsarana hatrany ny firenenay. Ary toy izany ny mpitsabo sy mikarakara rehetra ara-pahasalamana dia akinina eo am-pelatananao mba havita tsara ny asany ka ho voaroaka sy ho resy ary ho voaro amin'ity aretin-dratsy koronavirus ity ny malagasy rehetra sy izay monina eto amin'ity tanindrazana ity. Dia toy izany koa tompo ny atserovanay ny mpitandro filaminana satria arakaraky ny sehony zavatra sarotra manararoatra koa ilay ratsy sy ny firongony ka na amin'ny maraina na amin'ny atoandro na amin'ny alina dia hahavita tsara ny andraiky n'ireo miaramila ny amin'ny fandriam-pahalemana ka handro fa izay ity nosin-drazana ity dia ho tanteraka tokoa ny lay fandriana hatramin'izay fa ianao Kristy dia ho an'ny malagasy rehetra ary Madagasikara dia ho anao Kristy. Entinay am-bavaka tompo izay tsy salama. Apetraka eo am-pelatananao tompo izay manana fahaseranana ary mana-manjoa dia hita ny tavanao ka ahonina sy hiahery hatrany. Ary ny mpianatra izay anatanteraka fanadinana sy izay efa navita fanadinana ary efa nandray ny valim-panadinana dia mbola trotroina iam-bavaka hatrany mba hoe ho anatrehanao satria ireny no ho avy nyity fiangonana ity ary ho avy ny firenena ihany koa. Dia toy izany ny zanaky ny fiangonana am-pielezana rehetra tompo omba azy ireo anao sady hijery azy ireo hatrany eo amin'ny fiainany naiza misy azy ireny fa fantatra fa Andriamanitra ny lavitra sy ny akaiky anao. Ary izany vavaka izany tompo dia entina hiatrany eo am-pelatananao satria misy ireo mpanomponao izay mangata-bavaka ary ao ny manana ataka manokana ary indrindra misy mpanomponao izay nanao voady na rakim-pisaorana fa mandalo sy misedra ady sarotra sy ady mafy ankehitriny. Ianao ny jery manokana azy tompo ary hanome azy izay fandresena entiny mihoatra izany sakana sy manahirana ary olana miseho amin'ny fiainana izany. Fantatra ianao tompo fa mijery sy mitsimbona anay ary tia nasoanay mandrakariva ka izay tsy takatry ny sainay eny izay tsy niserina tao amin'ny fieritreretana akory azy
dia ataovy tanteraka aminay rehefa hitanao fa mahasoanay. Ka zao vavaka izao mpamonjy io dia hitanay fa tsy feno ary tsy ho tanteraka velively. Ka indreto zay amin'ny finoana sy ny fanantenana no ampiarahanay sy anakambananay izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: rainay eo sy any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany takiny eny an-danitra. Omenay n'izy any sahazoanay, ary mamelany elokay taky ny namelanay izay meloka taminay, ary iza mitondra anay amin'ny vakim-panahy, manafanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana ny fotoana isika ry havana ho tanterahantsika ny hira 777 ho solony izay efa voalamina teo. 777 dia aorianan'izany isika hanonona ny tondrozotra ary andray ny tsodrano. Tsanganay isika fiangonana. Amin'ny anaran'ny Tompo, ifiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra, ka amin'ny zavatra rehetra dia seholy tenanao ho fianarana ny asa tsara. Ko amin'izany ako tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo sy any an-danitra. Amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana ary manao vavaka mingina ao am-ponareo. Ho an'Andriamanitra ireo ihany any voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.